Analan-tsofo sy ny fandaharan'asa PPRR. Zay le zavatra matetika androany. Raha ny resaka samy ho an'ny faritra zany ireo anankiroa ireo dia azo atao hoe tsy azo ialana, namana mpiara-miasa tsy azo ialana, partenaire potentiel zany raha jereo anazy ao anatin'ny fampandrosoana faritra moa zay manana ny vocation hoe ho an'ny fampandrosoana. Zay zany mihain'ny faritra. Fa raha hijeritsika ny PPRR ny zavatra hitany teto amin'ny faritra hatramin'izay zany hatramin'izay tsy ampy-herintaona na teto azy rehefa tsy azo amairoa. Ny tranoben'ny tantsaha moa zany raha jerevantsika ny politika ny fanjakana izao fotoana izao izay mirona indrindra indrindra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia tsy azo tsika hoditsita ihany koa zany ny fandaminana ny rafitra koa ireo rafitra misy isan-karazany zany ny chambre de commerce misy ny structure tranoben'ny tantsaha eto dia azo tsika tenenina hoe ny mpanana tsirairay eto zany no maka ny tombony rehetrarehetra amin'ny fisian'izay mpiara-miasa zay. Sakany indrindra mba hananatsika ihany koa ny fampandrosoana aingana sady maritra. Tsy dia manana